Fa iresaka kosa isika ny hetsika ara-toekarena izay misongadina amin'izao fotoana izao araky nitantsika eto anatin'izay dokam-barotra teo izay dia misongadina ny salon de l'industrie de Madagascar na ny SIM amin'izao fotoana izao ary izay indrindra no resadresantsika miaraka amin'ny vahiny dia tsy izay fa Madame Rova izay solitena avy amin'ny SIM izay dia faly miarabanao toka. Faly miarabantina soa dia faly miarabany mpijery sy mpanaraka vaovao ma-TV any tokantrano any. Araky ny hitantsika teo dia efa fotoana maromaro ihany izay no nisokatra izay hetsika SIM izay nanomboka tamin'ny talata teo nanahoana ny akony manokana aloha tao anatin'izay 10 andro nisy ny hetsika izay. Nandritra izay 10 andro izay zany dia sokatra ho an'ny Besomark ilay izy nanomboka tamin'ny lakamisy dia ifarana rapitso dia hita hoe efa me manantona an'le farany dia be ny olona tonga tany nitsidika iogatrano efa 200. Inona moa no tena hoe tanjona antony anatanterahana n'ity salon de l'industrie de Madagascar ity satria andiany voalohany zao tina andiany voalohany tokoa ny tena tanjona zany ampisehoana ireo mpanjifa malagasy hoe misy ny vokatra vita gasy tsara kalitao ary manara-penitra ary afaka vidin'ny be sy ny maro. Mbola hitora-pitso izay hetsika izay anahoana kosa ny fandaharam-potoana ny ireo hoe zavatra isongadina mandritra ny rampitso izay ohatrohatra ny ahoana ny endrika izay sima izay ho an'ny rampitso. Ho an'ny rampitso izany ny sima araka ny faradoboka ilay izy dia mbola mitohy ireo fihenam-bidy amen'ny orinasa izay mandranty ny entany ao marihana fa varotra fampiratina no hita ao izany hoe sady afaka mividy mpitsidika afaka mitondra ny arony dia ho an'ny famarana anazy dia misy ny animation spectacle miaraka amin'ny ambony ka manentana antsika rehetra ho avy any anatrika n'io concert io sy hitsidika ireo trano eva vokatra vita gasy. Mbola misy hafatra ve anapinan'izay anapinan'izay angambany hoe tonga hafa sao dia manenina satria any prix usine daholo ny vokatra omeny indostria malagasy any sao dia tsy anisan'ireo olona mahazo an'le prix usine ianao sy ireo fihenam-bidy. Eny ary dia misaotra indrindra anao Madame Rova ny vahiny teto amin'izao fampalam-baovao izao dia manao velomanao ary mitasoa. Velomany tena soa dia misaotra betsaka.